manoloana ny ahiain'ireo mpanjifa enomby eto Antananarivo noho ny fisiany valanaretina FVR any amin'ny faritra sasatsasany eto Madagasikara dia nidina ifotony teny amin'ny toeram-pamonoana omby iray teny Ampasika ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ireo mpiara-miasa aminy ny alatsinainy 4 aprily 2024. Na tonga nainanao fitsidihana tampoka zany androany alatsinainy mijery ny fahasalaman'ny hena zany zay hoan'ny eto Antananarivo ary mampiseho an'izany amin'ny vahoaka mpanjifa ihany koa fa ny hena rehetra zay tsy faina eto Antananarivo zany ka mandalo amin'ny abatoara toy itony dia voara-maso hatrany ambolohany ka hatramin'ny farany. Ny raha antsika nahita teo zany zao fa misy fanaraha-maso mialohan'ny amonoanan'ilay omby aorianan'izay dia misy fitsarana eny tenatenany eny zany. Dia zay zany tena zava-dehibe tiana ho asongadina androany hoe marina misy an'izay valanaretina FVR zay ho amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara fa zany akory tsy manakana mihitsy ny hoe ny hena zay tonga eto Antananarivo zay tsy fahitsika eny amin'ireny fivarotan-kena isan-karazany ireny dia efa mahafeno fepetra ara-pahasalamana ary vitan'izay fitsirihana ny ainga tany amin'ny toerana izay ny elany mandrapatonga an'izy eny amin'ny étalage mpivarokena amin'izao fotoana izao. Fiansaina et salubre eo ambaniny nasina toerana nangalana azy. Ty zao siglantio hoe radio. Dia sorataketana ilay natao amin'ny radio. Dia manaraka izay manaraka an'ity indray zany le fa tena madio tsara ty. Ty zany ho an'ny mpihinana. Ty resaka administration zany ny anarany dia toerana izany dia hoe hena vao tsara tsy misy atahorana zay vao manome an'ity zavatra ty. Mandalo an'izay procédure zay zany ny hena vao milivre an'ity zay. Nivoatra tamin'izany fahasalama tsara avokoa ireo omby vonoana satria mandalo dingam-pitiliana maromaro ataon'ireo tompon'andraikitry ny ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ireo dokoteram-biby eny amin'ireny toerana ireny. Ho fanamafisana ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny hena midy eny an-tsena dia mitily ireo toeram-pivarotana rehetra ihany koa ireo tompon'andraikitra ireo. Misy ny didim-pitondrana izay ampiarina any amin'ny faritra ahitana trangana-retina FVR mandrara ny fivezivezen'ny biby. Koa entanina araka izany ny mpanjifa mba tsy hividy hena ankoatra ireo hena voatsara sy voamarina ny fahasalamany.